tonga nanao fitsidiana ara-panajana ny premier ministre Dr Cool Roger teny amin'ny Lapamahazo Arivo, Andriamatoa Christophe Guillou, directeur à la paix, démocratie et droits de l'homme eo anivon'ny organisation internationale de la francophonie na ny OIF. Ankoatran'ny famerenan'ny fiaraha-miasina eo anivon'ny OIF sy Madagasikara, dia isan'ny songadina nandritra ny resaka nataon'ity olo manan-kaja ny solotena ny OIF ity mikasika ny fiatrehan'i Madagasikara ny filan-kevitry ny zon'olombelo eo anivon'ny OIF any Genève. Fanadidina. Tonga nanao fitsidiana ara-panajana ny premier ministre Dr Cool Roger teny amin'ny Biraon'ny Mazorivo, Andriamatoa Christophe Guillou, directeur à la paix, démocratie et droits de l'homme ao anivon'ny organisation internationale de la francophonie na OIF. Ankoatran'ny famerenana ny fiaraha-miasa eo amin'ny OIF sy Madagasikara, dia isan'ny songadina nandritra ny resaka nataon'ity olo manan-kaja misolotena ny OIF ity ny mikasika ny fiatrehan'ny Madagasikara ny filan-kevitry ny zon'olombelona eo anivon'ny OIF any Genève ny volana novambra ho avy zao, mandritra ny fampiatsoana fanao ho andreo firenena manerina zao tontolo zao isaky ny 4 na 5 taona ataon'ny OIF ahafahan'izy ireo mitondra tatitra mikasika ny zon'olombelona misy ao aminy. Araka ny nambaran'Andriamatoa Christophe Guillou, dia fotoana ihany koa ahafahan'ny OIF mitondra sosikevitra entina hanatsarana sy hamafisana ny fampiarana ny demokrasia sy ny zon'olombelona ao anatin'ny firenena nampiatsoana ity fivoriana ity. Nampiseho ny fahavonona ny OIF hitondra ny traikefany amin'ny fanampiana izany firenena izany amin'ny fampiroboroboana ny zon'olombelona ary isan'izany Madagasikara.